Raha teo anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina isika amin'izao fotoana izao dia mbola misy hatrany ny fisian'ny aretina tanjomoka ary isan'izany ny any amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny izay namoizana ain'olona mihitsy amin'izao fotoana izao. Noho izany indrindra no ilazan'ny mpitsampo fa tokony hosoroana ary hototofana ny lobolobo sy ny rano miantrona manodidina ny trano fonenana ary eo ihany koa ny fanodinan'ny trano mialohan'ny ampiretana ny jiro amin'ny alina. Ary ankoatr'ireo moa dia ny fanatonana tobim-pahasalamana ihany no azo iverina fa isan'ny antoka iray ho an'ny tontolon'ny fahasalamana. Dokotera Fidy Bariniaina arahantsika toy izao ny fanazavana. Izao moa zany zao mbola mafantsika izao na dia hoe efa ho avy ny ririnina vanim-potoana mbola mabetsaka ny moka ary dia izay mahatonga ny mabetsaka ny tazo. Ny tazo moa dia avy am-parazitana tazo ilay izy afindra ny moka amin'ny lalan'ny fanekeran'ny olona marary dia avy eo izy manaikitra olona salama dia izay no ifindran'ny tazo amin'ny olona anankiray salama. Rehefa tafiditra anatin'ny olona moa zany ny tazo dia mamonjy ny aty izy dia avy eo izy mamonjy ny rà dia mamonjy ny selamenan'ny olona izy gonany hoe globe rouge dia eo izy mitombo. Rehefa mitombo be dia be eo izy dia vaky ny selamena iny dia le microbe natazy ireo mamonjy selamena hafa daholo tsirairay avy daholo indray izy ireo rehetrarehetra ao dia mitombo indray izy dia rehefa mitombo isa maro be izy dia vaky daholo indray selamena iny dia samy mamonjy selamena vaovao hafa daholo indray dia izay mahatonga ny fampotehan'ny selamena na na globe rouge isika dia izay koa no mahatonga ny tsy fampindrà eo amin'ny olona izay voan'ny tazo dia isaky ny 2 andro na 3 andro no isan'izay favakisan'ny selamena izay dia eo zany mifanimby an'le eo zany nisy olona hoe manavy mitsakitsaky vanitaolana reraka malaikomana sy ny sisa ary rehefa betsaka ny selamena simba dia mety mahatonga ny tsy fampindrà izy amin'izay fotoana izay. Izay le tazo mazatra zany manavy mitsakitsaky vanitaolana mety mahatsara mangatsiaka fa ny fisian'ny fandroitra koa dia hoe le hoe neuropalu izany hoe miakatra any anatin'ny lohany zany le tazo dia mahatonga le retina-doha be mahatonga le mety torana mihitsy le olona dans le coma hoy isika. Dia fisian'ny tazo fahatelo indray mivoty ty arty na ny raty zany mivoty be indraindray lasa ohatran'le bevoaka le mihitsy le olona mety tsy somary maherihery zany le tazo amin'ny toerana sasany dia izay mahatonga ny olona maro mety hoe maty. Mo ny olona koa indraindray tsy manana fahazarana mamonjy toeram-pitsaboana ohatra fa mitsabotsabo amin'ny zavatra ny an-tanany any dia izay koa mety mahatonga le olona maty. Ny ady amin'ny tazo zany dia ady amin'ny moka totofana reny rano miandrona manodidina ny tanàna indray satria amin'ireny moka manatody. Rehefa tsy misy rano miandrona dia tsy afaka manatody mihitsy moka dia tapitra hatreo fiaina moka. Sorony ireny lobolobo manodidina ny trano indray satria amin'ireny ny moka no miafina. Rehefa miriva dia idina mihitsy ny trano vao mandrehitra jiro satria raha vao ny jiro mandeha aloha dia sotomin'ilay hazavana ny moka dia tafiditra ao an-trano. Dia tsara kosa mampiasa an'ireny lay ireny lay irovana mikaikitry moka vao misy fanaviana dia tonga dia tokony tsara mamonjy dokotera dia arahana tsara ny fatra amin'ny fanafody sy fareta amin'ny fanafody izay atoron'ny dokotera. Tsy hoe rehefa manavy akory dia tazo daholo zany fa maro dia maro ny aretina hafa mety miteraka fanaviana ka ny dokotera ihany no manavaka ny aretina sy mameno fanafody saza ho antsika. Ao anatin'ny vanim-potoana fiatrihana ny coronavirus amin'izao fotoana izao dokotera manahoana izany eto hoe fahavitrihan'ny olona mamonjy tobim-pahasalamana izany na mamonjy dokotera? Ny manana covid-19 na coronavirus moa ny ahafantarantsika azy entanina foana tsika hamonjy dokotera na iza na ny ambanivohitra na andrenivohitra satria ny dokotera ny mahafantatra inona le retina mahazo antsika. Ny covid-19 moa zany dia mifindra aretin'ny taobisa foana izy io grippe le izy mahazo ny tratra dia rehefa mikoaka ny olona dia iny rewaka na ny ranondelony iny
mitondra n'le manaparitaka n'le virus a dia zay ny antinaovana n'le arotava foana zany rehefa mivoaka ny trano a raha tsy maintsy mijanona ao trano tsara indrindra raha tsy maintsy mivoaka manao an'le arotava irovana antsika tsy hipetika ty amintsika ny reoky ny olona marary zay voalohany. Faharoa indraindray le olona marary mikasikasika fitaovana eny ohatra satria mikasika ny olo sy mivavana izy a fiainan'le virus ny tanany a dia zay zavatra kasiany iny misy le virus dia kasihantsika ny zavatra iny mety volo zany na zavatra hafa dia avetsika mikasika an'le olona sy vava dia tafiditra ihany izy zay no tsy kasikasiana an'le olona sy vava reo mihitsiny. Ary zay koa no anasana tanana amin'ny savony foana mba hamono a le virus a mandehandeha ny tanantsika eny. Dia ajaina foana zany ny ray metatra amin'ny olona rehetrarehetra ilanela ray metatra satria misy le olona antsoina hoe porteur sain zany hoe le olona zany salama tsara mihitsy kay ao anatiny ao a le virus dia ianao voafitaka hoe salama tsara ty olona ty tsy fantatrony zany zay olona salama sy marary fa dia aroa fotsiny tenanao zany satria le olona salama izy zany izy tsy maninona fa ao anatin'le virus a ary efa mikohaka izy namevina dia voitsika itsika mety maty nefa izy tsy maninona fa izy nefa mamindra foana manavataona.